Valy miarabantsika jiaby manaraka ny chaîne YouTube vaovao malagasy manao akory antsika tokantrano tsiraikiraiky any salama vetsika any ny mahakasika ny Ilze Pars na Ilze Glorieuse ny hozaraintsika eto ahoana marina moa ny tohiny ilay tantara karazana fampiasona na oeraoera homahana babo ny vahoaka malagasy any ataony ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity efa ny velombolo ary nanome tokona nanana fanantenana vahoaka malagasy telopolo tapitrisa fa hoe manana filoha mavitribitrika na manana filoha misahy mitaky na miady ho an'ny firenena izay indrindra ireo nosy manodidina ny malagasy manodidina ny nositsika Madagasikara ity kanjo nefa ny zavatra misy fa samihafa ary mifamadika any amin'izany teo manko izy ny vahiny tany any France izy nihona tamin'ny Emmanuel Macron voatsila akory tamin'ny 26-27 juillet lasa teo iny dia hatramin'izao tsy mba nanome teny ny vahoaka malagasy hoe ianao nefa nitaky mpandainga dikan'izany tsy mitana teny nomena ianao mandeha mivezivezy any tsy manao fihaona ihany koa mitena vahoaka malagasy izay efa nanana fanantenana ary tamin'izany fotoana zany raha tadiditsika ny lasa sy fanadina dia ireo mpanao politika ireo vahoaka malagasy fikambanana fiarahamonim-pirenena dia nivory nanao référendum tamin'izany fa hoe misy président mavitribitrika kanjo nefa zavatra misy mpandainga poakaty ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity tsy zovina amintsika manko fa izy frantsay zany izy frantsay mitako ny frantsay rehefa izy naneho hevitra mahakasiky ny hoe antsika na anaiko izy Ilze Pars sy Glorieuse ireo dia nandeha avy hatrany ny président Emmanuel Macron président frantsay nandeha tany amin'ny Ilze Pars sy Ilze Glorieuse nosy manodidina antsika ireo hoe anazy nosy ireo ary jerentsika vidéo rehefa avy eo amin'ity vidéo nataony ity fa efa mipetrapetraka daholy ireo miaramila sy ireo mpikaroka siantifika mba haninona hitrandraka zareo fa misy harena ao anatin'ny ranomasina sy harena manodidina ao anatin' ity nosy malalatsika ity hatramin'izao nefa poakaty zavapoana oeraoera mba hanababo manadraba manabady vahoaka malagasy mihitsy ity filoham-pirenena Andry Rajoelina ity ary tsy ho possible manko no hahazo io izy amin'ny fitondrana io satria izy dia ataon'ny frantsay mandeha hoe akavia dia akavanana ary araka ny tenentsika tao zay dia izy dia frantsay rety misy vidéo tapatapany vitsivitsy ahafahantsika mitsakotsako sy mandinika tsara fa hoe ity filoham-pirenena ary mpamadika firenentsika ary mpamitaka mpandainga jerentsika vidéo alohan'izay aloha fa nihokevitra ataon'ny président Emmanuel Macron tamin'izany fotoana zany. Bonjour, je suis aujourd'hui Grande Glorieuse au sein des îles Éparses, un territoire français au milieu de cette région de l'océan Indien, et nous nous sommes retrouvés ici avec nos militaires, nos personnels des TAF qui justement sont chargés de protéger, de surveiller cette île comme beaucoup d'autres dans la région et jusqu'au pôle, et avec plusieurs scientifiques français et internationaux. Et la décision que nous venons de prendre ici aujourd'hui, c'est de classer en réserve naturelle nationale cette île et les eaux qui l'entourent. Et ce que vous voyez derrière moi, qui est un cadre absolument paradisiaque, est en effet aujourd'hui en France, mais ça concerne, je dirais, toutes les îles du monde. Et donc ce que nous allons faire ici aussi, ce que j'ai décidé, c'est qu'on va créer une base scientifique pour permettre à nos chercheurs, aux chercheurs du monde entier, de mieux comprendre, surveiller, connaître. Et ce que nous allons faire dans ces espaces, c'est aussi relancer de la recherche terrestre, maritime, parce que dans ces espaces se trouve la nouvelle frontière de recherche en matière de biologie, de médicaments, en matière scientifique, qui nous permettra aussi de construire de la valorisation scientifique, peut-être de la valorisation industrielle compatible avec la préservation de notre nature. Ce qu'on va faire ici, à Grande Glorieuse, c'est donc une réserve naturelle nationale pour avoir le meilleur niveau de protection de ces espèces. L'objectif, c'est ensuite qu'on puisse étendre cette protection partout sur nos îles éparses et partout sur nos terres australes et antarctiques françaises, en lien évidemment avec nos scientifiques et en associant tous les scientifiques de la région
et la communauté scientifique mondiale pour qu'on ait le meilleur niveau de protection. Mais protéger, ça veut aussi dire mieux comprendre et mieux valoriser. Et donc ce que nous allons faire ici aussi, ce que j'ai décidé, c'est qu'on va créer une base scientifique pour permettre à nos chercheurs, aux chercheurs du monde entier, de mieux comprendre, surveiller, connaître. Et puis enfin, on va dans tous ces espaces avec nos partenaires développer des activités économiques qui sont durables. Par exemple, la pêche durable. Et donc quand on dit protéger, ça ne veut pas dire en quelque sorte décider de ne pas permettre à l'homme de vivre. C'est permettre une présence qui est pertinente, celle par exemple de nos scientifiques, c'est permettre de la recherche, y compris la recherche d'avenir, et à commencer par elle, mais c'est permettre aussi des activités qui sont résilientes, c'est-à-dire cohérentes avec le mode de vie, avec la préservation de la nature, et durables. Voilà, je ne veux pas être plus long, mais c'est quelques convictions que je voulais partager avec vous. Ce qu'on est en train de faire, c'est d'agir en cohérence avec les engagements que j'avais pris il y a quelques mois, au printemps dernier. On va continuer cette action contre justement cette extinction de masse et pour notre biodiversité, en continuant le travail scientifique et les décisions à prendre pour ce qui relève de la Hitatsika France. araka zany manko izay faneho-kevitra natao Emmanuel Macron zay efa mipetrapetraka daholo any amin'nosy Ilse Pars sy Glorieux ny miaramila sy rehetrarehetra momba izany nosy izany. Kiady hahoana moa tsika na vovokaina tsika tsy mana, na materiely tsika tsy mana. Miaramila tsika zao mijery fotsiny, manina tsy mitaky tsy rehetrarehetra. Na natao izao resaka hoe diplomatie zao. Aiza moa ny tohina amin'izao rehefa filoham-pirenena Andry Rajoelina, tsy misy tohina hatramin'izao, tsy manome vaovao amin'ny vahoaka malagasy. Ny vahoaka dia matory, tsy taitra, tsy sahy mijoro amin'izao fotoana izao ty. Ty koa misy fanehoan-kevitra ho jerentsika izay fahavononana tamin'izany ny vahoaka malagasy mihitsy mba nanana afanantenana fa hoe misy président sahy mijoro mitahaka zany. Ka ty misy vidéo tamin'izany fotoana zany ny lasa hoa tsy fanadino ary ho avy ny fifidianana be ny tanàna zao ty am'izao 2024 zao mba mahaiza mandinika tsika vahoaka malagasy mitrakotrako. Ity misy vidéo izay référendum ny honan'ny vahoaka malagasy fikambanana sy fiarahamonimpirenena sy mpanao politika rehetrarehetra tamin'izany fotoana zany. Rideau sur les consultations nationales sur les îles éparses. Cet élan d'unité nationale a abouti à la rédaction d'un document synthétisant les propositions recueillies lors des différents ateliers organisés au CCI-VAT les 9, 10 et 11 décembre. Le Premier ministre Christian Tsai a remis ces résolutions entre les mains du président Andry Rajoelina. Ce dernier a assuré que les fruits de ces travaux serviront de base lors des discussions futures en vue de la restitution de ces îles aux Malgaches. Tout ce que Madagascar proposera dans le cadre de ces discussions sera basé sur des propositions concertées entre les Malgaches, a promis le locataire Diavlou. Usapia am tangazatsika isika koa tsy mihevitry rery na hevitry tokotokana noetiny satria tsy nosy olona iray ireo fa nosy ny malagasy iray manontolo voaraiko ary ho atao toko-dalana ny fikevitra misongadina sy navosonareo tamin'ity tetikasa zay anatotevitsika. Informer le peuple de l'existence de ces îles, intégrer celles-ci dans le programme scolaire, ce sont entre autres les propositions recueillies lors des ateliers d'IVAT. Sur le plan diplomatique, les recommandations ont porté sur la révision de la politique extérieure de Madagascar. Le but est d'attirer l'attention des autres États sur le cas de Madagascar. Ny amerenana ny fiandranam-pirenena malagasy amin'ny vondrony nosy sambatra, nosy kely, nosy bedimaky ary nosy ampely. Mahatsapa ihany koa ny rehetra fa zany fitakina zany dia mila fandraisana ndraikitra avy amin'ny malagasy sy vakivolo sy nisy nambaratonga. L'amiral Didier Ratsiraka, ancien président de la République, est confiant quant à la restitution par la France des nousses malagasy à Madagascar. Il estime que ce ne sera qu'une question de temps. Maharitra isika tsy
tsisy mahafitoraiky ny zofo tsy maintsy azotsika ihany satria raha mitambatra tokoa tsika tsisy mahafitoraiky ny zofo zakatsika. Village izy hoe ici c'est la France. Manaiky atsika rizy fa raiso ambony raiso ambany dininy tsara inona no ataontsika zao mangataka ny famerenana nireo nosy reo aty Madagasikara. Mitaky famerenana avy amin'ny frantsay zany hoe mbola azy izy zao normal izy aminazy hoe ici c'est la France pour le moment. Araka ny hitantsika amin'ny vidéo zay dia nanana fahavononana ny vahoaka malagasy kanjo anefa manana mpitondra poakaty mpitondra mpandainga tsy mitana teny nomena ary tsy manome vaovao izay nataony tamin'izany fa lasa fisehosehona. Hitantsika vidéo amin'izao fotoana izao jerentsika zao ty fisehosehona fotsiny niona tamin'ny Emmanuel Macron tsisy zavatra manjary fa fisehona hoe ty zany hona aminazy maka sary vidéo sy ny karazany fa hadinina ngamba ilay fitakiny nataony hoe ho anay io mille éparses glorieuse io nosy manodidina atsika eo fa tsy any frantsay zany hatramin'izao ohatrany hoe atody miala ambady sa fampandrenesa tanana zista hoe mba hanababy ny vahoaka malagasy koa izay no zava-misy marina itaon-tany sy firenentsika ahafahantsika mitsakotsako sy mandinika tsara ny hoavy ny vahoaka malagasy ny hoavy ny tanitsika malagasy ity. Zay ihany koa Noela ny afaka hozarainy zaraina tamintsika rehetrarehetra azadino hatrany tompoko lahy sy tompoko vavy ny miabone manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra izay. Tsotra betsaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Saminy andro ny resahan'ny Andry Rajoelina ny toy n'ilay fitakinina ireo nosy malagasy ny rehetra nandritra ny fionany tamin'ny filoha frantsay tamin'ity androany ity. Disy fanantenana nefa ny rehetra fa zavatra hafa no niseho. Ankoatra ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena roa tota tahaka ny mahazatra voalaza fa atao lahara-pahamehana ny fampitomboana ny famokarana angovo manerana ny nosy amin'ny alalan'ireo tetikasa fanamboarana toerana mpamokatra herinaratra hydroelektrika. Tsy nisy resaka kosa na iray aza ny fitakiana ireo nosy malagasy. Izany hoe adino tanteraka ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo ary tsy asiana resaka mihitsy io fitakiana io isaky ny miaona amin'ny filoha frantsay tahaka izao i Andry Rajoelina. Ireo nosy malagasy tsy hevina no nambabonina ny fon'ny malagasy sy nandrebirebena ireo manampahaizana malagasy eo amin'ny sehatra ny fifandraisana iraisam-pirenena. Taty aoriana rehefa nandroso ny dingana ka hiditra lalindalina kokoa ny fitakiana ny filoha mihitsy no nangataka ny fanemorana ny fionana tokony natao teo amin'ny roa tota any karava hatramin'ilay komisiona natsangana. Disy fanantenana tanteraka ny malagasy iray manontolo indrindra taorian'ilay fahafantarana fa mizaka zom-pirenena frantsay i Andry Rajoelina. Est-ce que d'ici le 26 juin, date du 60e anniversaire de votre indépendance, une solution peut être trouvée entre vos deux pays? Notre souhait était effectivement de trouver une solution pour la restitution de ces îles à Madagascar. Et la deuxième réunion de la commission mixte était prévue fin mars. Mais elle a été ajournée à cause du coronavirus. Mais j'ai la foi et j'ai confiance dans notre capacité à trouver une solution rapide qui satisfera notre demande de restitution. Plutôt la restitution ou plutôt un accord de cogestion avec la France? En quelques secondes. Nous, on a réclamé la souveraineté de ces îles et on parle de restitution. L'année dernière, j'ai également eu l'opportunité d'évoquer le souhait de mon pays de voir enfin appliquer les résolutions prises par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 et en 1980 sur la restitution et la gestion des îles éparses ou Nous Malagas dans l'océan Indien à Madagascar. Nous réjouissons de la tenue très prochaine de la deuxième rencontre de la commission mixte franco-malagas sur le sujet et fort de ces deux résolutions qui confirment la légitimité de notre revendication, nous espérons pouvoir compter sur le soutien des Nations unies pour parvenir enfin à une solution concertée, juste et apaisée.